Voninahitra lehibe ho an'ny Zanahary sy ny razana satria nahazo trophée voalohany moa i mpanakanto Mamantsolo ary voninahitra ho an'ny gadona izay hoentiny sy ny kolontsaina ao anatin'izany gadona izany. Ity mpanakanto ity moa dia anisan'ny tena manindrahindra ary mampiakatra avo ny kolontsaina avy any amin'ny tany fiaviany. Tsy azo lavina moa fa amin'izao fotoana izao dia be dia be ireo olona izay efa tsy miraharaha izany kolontsaina izany ary maro ihany koa ireo olona minia mamono ny kolontsaina hafa. Fa ity mpanakanto Mamantsolo ity dia manindrahindra na dia eo aza ireo olona tia hamono ny kolontsaina na dia eo aza ireo olona manambany izany kolontsaina izany, fa i Mamantsolo sy Daval Darikor dia manandratra avo izany kolontsaina izany foana, koa dia isorana izy ary voninahitra ho an'ny Zanahary sy ny razana satria tsy maty izany kolontsaina izany na oviana. Tompoko vavy izy tompoko lahy, mialohany hidirantsika amin'ny resaka izay ataontsika moa dia abonné vetivety alohan'ny chaîne antsika ary asio j'aime ny vidéo, indrindra apetraho ihany koa ny commentaire. Ndeha aloha hidirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany, mialohany hirisoantsika amin'ny resaka izay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Entintsika hanombohana ity video ity indray moa dia resaka lehilahy tongotra indrindra maneran-tany izay tsy ho zakan'ny mpanakanto Big MJ na oviana. Ity moa dia lehilahy be pointira indrindra eran-tany. Eric Kilbert na lehilahy manana tongotra lehibe indrindra eran-tany ary pointira 5 izy moa dia teratany Amerikanina ary mirakitra anatin'ny Guinness World Record moa ity lehilahy be pointira indrindra eran-tany ity. Ity manaraka ity indray dia anisan'ny vaovao mahafaly ho an'izay falifaly ary inona marimarina kokoa fa tena mahafalifaly ny filoham-pirenenan'ny Malagasy tsy iza moa izany fa André Nirina Rajoelina. Navita fianarana i Arena Rajoelina moa dia iaraha mahafantatra fa zanaky ny filoham-pirenena André Rajoelina. Navita ny fianarana ary nahazo diplôma i Arena Rajoelina, ilay zanaky ny filoha André Rajoelina, ka tsy maintsy maharavoravo ny rainy izany zanaka navita fianarana izany. Ka izany indrindra nahatonga izahay nilaza ny hoe hinona marimarina kokoa fa tena mahafaly ny filoham-pirenena ity vaovao tsara ho an'ny zanany ity. I Arena Rajoelina moa dia tao amin'ny École de l'Hôtellerie Lausanne moa ny tenany no nianatra. Izahay ato anatin'ity chaîne ity moa dia miarahaba sy mirarisoa azy aingany ho tonga amin'ny tanjona izay iriny. Rehefa voazara moa ny mikasika an'iny zanaky ny filoham-pirenena iny dia ndeha ary ho vakivakintsika indray ny soratra izay nisoratany pejy anankiray izay mitondra anarana hoe Aboa Ankiaka. Izy ity moa dia mikasika ny ben'ny tanànan'ny Antsiranana inona no hiseho rampitso hoe ny fanontaniana izay hita tato anatin'ity pejy ity. Iarahantsika mahalala moa fa dia nivoaka tamin'ny fahanginana taorian'ny didim-pitsarana nanambarany mahalany ben'ny tanànan'ny Antsiranana azy indray Jean-Luc ny androany 6 febroary 2024. Nambarany fa mbola miafina izy hatramin'izao noho ny fisian'ny didy fampisamborana azy na maty na velona, fa na izany aza miasa ihany izy amin'ny mahaben'ny tanàna azy. Ireo ekipa no miara-miasa aminy amin'ny fanatanterahana ny fampandrosoana ho an'ny komina Ambonivohitra Antsiranana. No hamafisiny tamin'ny fanambarana nataony ihany koa fa tsy ara-dalàna ny fanendrena PDS ho an'ny tanànan'ny Antsiranana ary efa misy rekety natao momba izany any amin'ny tribunal administratif ka tsy tokony hanankery ny taratasy fanendrena natao. Manoloana izany rehetra izany dia nanao fanambarana tampoko androany Alahady ihany koa ny préfet Antsiranana izay nilaza fa tsy maintsy niroso tamin'ny fametrahana PDS ny manam-pahefana mba tsy hampitarazoka ny asam-panjakana sy ny asam-bahoaka. Ankilany moa dia miantso ny vahoaka rehetra izay mahatsapa fa tsy aradrariny ny zava-misy ao Antsiranana ireo andian'ny tanora izay nilaza fa hanao hetsika eo amin'ny lapan'ny tanàna ny andron'ny rampitso alatsinainy 10 febroary 2024. Nanoloana io fiboahany ben'ny tanànan'ny Antsiranana tamin'ny
fanginana imo natonga ny pejy aboa ankiaka nametra-panontaniana hoe inona ny zavatra mety iseho rampitso. Mitodika any antsiranana araka izany ny masony mpanarabaovao hisy olona hisamborina indray ve rampitso ho ity pejy ity raha nametraky ny fanontaniana manoloana ireo zavatra mahoraka ao antsiranana. Hosahy hijoro hatramin'ny farany ve ireo tanora izay milaza fa tonga saina sa hiverindalana raha mifanatrika amin'ireo mpitandro ny filaminana. Anisan'ny fanontaniana izay napetraka ity pejy aboankiaka ity ihany koa ny hoe anativin-daharana hiaraka hijoro amin'ireo tanora tonga saina ireto ve ny vahoaka ao antsiranana sa hoe ahoana. Arantsika eto moa ny mety hotoviny izay ho izy fa ny fanontaniana mipetraka dia inona ny zavatra mety hitranga any antsiranana ny andro ny rampitso. Ino moa ny mikasika ny zava-misy malaza any antsiranana sy ny mikasika ny ben'ny tanàna ny antsiranana fandeha resika hilaza indray ny zava-misy any Antsohihy sy ny ben'ny tanàna ny Antsohihy. Antsohihy renivohitra ny faritra Sofia norarahany ben'ny tanàna Vato ireo lalana feno lavadavaka. Tsy mbola nipoitra hatreto ireo orinasa nandavaka izay nilaza fa hanamboatra lalan-dratsy manerana ny kominina Ambonivohitra Antsohihy. Raha araka ny vaovao avy antoerana moa dia ny lalana fotsiny noho ny lavidavahana dia lasa izy nandeha ary tsy mbola niverina hatramin'izao. Manomboka memenomenona ny vahoaka ary efa nisy lozan-tranga vokatra ity ara-tsy andalana ity. Manoloana izany zava-misy any amin'ny renivohitra ny faritra Sofia Antsohihy moa dia tsy niraviravy tanana manoloana izany ny kominina Ambonivohitra izay tariny ben'ny tanàna Vanessa Justisia na hoe Vanessa Tsaravintana fanandray andraikitra tandrify azy izy. Araka izany moa dia norarahana vatikely ny lalana mba tsy hampanahirana ny fiara mivezivezy mialohan'ny tena hanamboarana azy. Izany moa ny zavatra misy any amin'ny renivohitra ny faritra Sofia iny tsy aiza moa izany fa Antsohihy. Nohon' izany moa dia tsy hainy tsy saotra tsy hainy tsy hankasitraka any ramatoa ben'ny tanàna Vanessa Tsaravintana nohon' izany fandraisany andraikitra tandrify azy izany. Somary maromaro sy mafonja moa ny zavatra izay nolazaintsika tato anatin'ity video anankiray ity. Teo moa ny filazantsika ny mikasika ny mpanakanto Mamantsolo izay manindrahindra mafy ny kolotsaina avy any amin'ny faritra misy azy. Voalazantsika ihany koa ny mikasika ny ben'ny tanàna ny antsiranana izay nivoaka tamin'ny fahanginana. Ary izany fivoahany tamin'ny fahanginana izany moa natonga ny pejy aboankiaka nametraky ny fanontaniana ny hoe inona ny zavatra mety hitranga ny andro ny rampitso. Voalazantsika tato ihany koa ny mikasika any ben'ny tanàna ny Antsohihy tsy iza moa izany fa Vanessa Tsaravintana. Zay ihany koa no namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka hiato ny sesisesy. Zay fa tsy halavenay ny resaka hametra veloma izay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.